manatitra ny fiarabana ao amintsika tsirairay avindray ry mpiaino malala amin'ity anio ity fotoana zay iarahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra, fotoana zay hanovozantsika hery miaraka amin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Alohan'ny hanomboantsika ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra sy ny fampaherezana zay hoentintsika amin'ity androany ity dia manasa anao hiaraka hanondrika alohantsika sika hivavaka hitalao amin'Andriamanitra indray satria tsara zany miaraka amin'Andriamanitra izany. Ndao hivavaka isika. Andriamanitra tonga indray ilay fotoana mahafinaritra zay iarahanay mianatra ny teninao amin'ity androany ity, hanovozanay fanantenana isan'andro isan'andro miaraka aminao ary tsy lany amamino zany fahatsaranao zany. Koa mitenena indray androany amin'ity Jesosy eo, ahatonga anay atsapa fa tsara indrindra anao ary mpanao ny tsara mandrakariva. Dia mitenena Tompo fa vonona iaino zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manana loha hevitra mahafinaritra indray sika ry mpiray fanantenana amin'ity androany ity, dia manao toy izao hoe inona no ataontsika manoloana an'izao fiainana miaratsy isan'andro izao? Inona no ataontsika manoloana an'izao fiainana miaratsy isan'andro izao? Tsy misy zay tsy mikaikaika ny olona fa sarotra ny fiainana, mafy ny vidim-piainana ary tsy misy zavatra mandeha ho azy tsony ny fiainana amin'izao fotoana izao ary tsy misy zavatra mora izany tsony amin'izao vanim-potoana izao satria raha mijery fotsiny tsika lesona azontsika raisina dia voatsy ela izay no niakatra ny vidin-tsolika ary rehefa niakatra ny vidin-tsolika tsy niakatra kelikely foana fa tonga dia nitangana be izany vidin-tsolika izany ary tsy nijanona teo fa niakatra niaraka amin'izay avokoa ny vidim-piainana rehetra ary tsy misy zay tsy mikaikaika ny olona amin'izao, tsy sahiteny hoe mora izao fiainana izao angamba fa sarotra ny fiainana, mafy ny miaina amin'izao vanim-potoana izao. K'izao anefa misy teny fampanantenana zay omen'ny soratra masina indray ary misy soro-dalana zay asain'ny soratra masina ho arahantsika indray manoloana an'izao fiainana miaratsy sy miamitotongana izao. Inona ary zany no azontsika nytenaina? Tsy misy afa-tsy amin'ny soratra masina irery ihany no azontsika hifikirina manoloana an'izany toe-javatra izany. Raha miteny isika fa sarotra ny fiainana, tsy mora ary torotoroto, ny soratra masina indray dia milaza mihitsiny fa miaratsy izao fiainana izao. Izany hoe tsy miaratsy fotsiny fa tena miteny izy fa ratsy izao fiainana izao. Andao jerentsika izay voalaza ny soratra masina nge ao amin'ny Efesianina. Ao amin'ny Efesianina toko 5 Efesianina toko 5 dia ny andininy 15 ka hatramin'ny 17. Efesianina toko 5 dia ny andininy 15 ka hatramin'ny 17. Izao ny voalazany: koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Raha jerena izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy manambara fotsiny ny soratra masina hoe miaratsy fa tena ratsy izao fiainana izao. Mihoatra lavitra noho izay heverintsika ary zany kaika ny toe-javatra izay miseho amin'izao vanim-potoana itenenantsika izao. Ratsy izao fiainana izao. Nefa manome torohevitra atsika kosa ny soratra masina amin'ity androany ity amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra zay novinakitsika teo aloha teo iny. Misy lesona zay azontsika raisina mazava tsara amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny voalohany, raha mijery tsara isika dia hozy izy hoe tandremo tsara ny fandehanareo. Zay zany ny lesona voalohany. Ny faharoa dia manoloana ny toe-javatra zay meratsy dia araroty ny andro azo anaova-tsoa. Zay indray no lazan'ny soratra masina. Araroty ny andro azo anaova-tsoa. Ary ny fahatelo dia izao hoe fataro ny sitrapon'Andriamanitra. Andao jerentsika tsirairay ireo afantarantsika izay tian'Andriamanitra ho lazaina amintsika amin'ity androany ity manoloana an'izao toe-javatra meratsy izao, manoloana an'izao fiainana mitotongana izao, dia andao ho jerentsika tsirairay avy ireo lesona ireo. Voalohany azy dia andao ho jerentsika hoe inona no tian'Andriamanitra ho entintsika miaina amin'izao fiainana meratsy izao. Voalohany,
dia ozy izy teo hoe tandremo tsara ny fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry fa ohatrany ahoana marina tokoa moa zany hoe adala izany no asaina tandremantsika mba tsy handeha hanao fandeha tahaka ny adaladala fa ohatrany ahoana ny atao hoe adala mila fantatsika zany hoe ohatrany ahoana zany fandehana adala izany na ohatrany ahoana ny fiainan'ny olona adala mba tsy hatonga atsika hanao tahaka an'izany haitsika tsara ny voalazan'ny soratra masina any amin'ny salamo 7:10 tsy vakiako amintsika eto salamo 7:10 haitsika izany andininy voalohany dia ozy izy hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra zany hoe manoloana ny vanim-potoana me sarotra manoloana n'izao fiainana me ratsy izao ny fiainan'ny adala zany dia tsy mihevitra itsony izy fa misy any Andriamanitra ny hainy fiainana zany misy any Andriamanitra mitatana azy zany misy any Andriamanitra manoro hevitra azy zany sy miazy zany fa ny ataon'ny adala dia mandeha arak'izay daniny kibony mandeha arak'izay filany mandeha arak'izay tiany andianana ny adala zany nataon'ny adala ary eo anatrehan'ny fiainana dia tsy azon'izaniza fefeny izy tsy azon'izaniza toanana izy fa dia mandeha arak'izay tiany zany adala izany zao anefa na oviana dia izao tsy maintsy fampitehana ny efaran'ny adala ary tsy maintsy fitotonganana sy ho amin'ny faharatsiana tanteraka ny fiainan'ny adala ary izay no ilazan'ny soratra masina mihitsy ny manao hoe tandremo ny fandehanareo mba tsy hitondrahanareo tena tahaka ny adala zany hoe tandremo ny fandehantsika manoloana ny zavatra ratsy zao mba tsy hahatonga atsika hiteny fa tsy misy Andriamanitra izay miahy ny fiainantsika satria milaza ny soratra masina teo fa ny adala ny manao anakapo hoe maninona tsy misy izao Andriamanitra izao dia izay no itenenana hoe tandremo fa sao dia tafalatsaka amin'izay fa raha izay no fandehantsika dia tsy maintsy ho amin'ny fampitehana sy ho amin'ny faharatsiana no efarantsika ary ozy izy ao amin'ny salamo andoka ho jery antsika ao amin'ny salamo ohatrany ao amin'ny salamo 7:1 salamo 7:1 dia ny andininy 7:10 no ndao ho jery antsika salamo 7:1 dia ny andininy 7:10 dia ozy izy mitondra fahoriana ny adala noho ny fahadisoany sy ny elony zany hoe ny fahadalana zany dia tsy maintsy fahoriana no efarany ary tsy maintsy fanamelohana no miseho eo aminy ka raha manao fandehan'ny olona tahaka ny adala isika zany manao fitondrantena tahaka ny adala manao zay araky ny eritreriny sy zay daniny kibony sy tsy hoe milaza hoe tsy misy zao Andriamanitra zao ka manararotrany zany fiainany zany dia tsy maintsy fahoriana no hiaretan'izany olona zany ary tsy fahoriana vetivety fa tsy maintsy efara amin'ny fahoriana mandrakizay ny efarany ary ho fanamelohana mandrakizay satria manao an'Andriamanitra ho tsy misy ny adala ka noho izany andao hitandry tena isika andao tena hiteny amin'ny tenantsika isika hoe Andriamanitra tario lalana araka ny sitraponao mba hahafantatra fa misy ianao zay na dia ao anatin'ny fiainana me ratsy zao azy zany nasain'ny Kristy atao ohatrany ahoana ndray kosa zany ny endry ohatrany ahoana ny atao hoe endry ny salamo hatrany ndao jereny salamo 4:10 salamo 4:10 dia ny andininy 2 no mamaly an'izany salamo 4:10 ny andininy 2 dia ndao ovaka itsika hatrany ozy izy ny voalazany ao amin'ny salamo 4:10 andininy 2 hoe eny an-danitra Jehova no miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizaha na misy hendry mitady an'Andriamanitra na misy hendry mitady an'Andriamanitra aika izany nilazan'ny soratra masina ny mifanohatra amin'ny adala zay hoe hendry dia ny mitady an'Andriamanitra mitady an' Jehova zany hoe manoloana ny fiainana me sarotra manoloana n'izao fiainana me mirotoroto sy me ratsy izao dia tsy isika no andeha hanalavitra an'Andriamanitra tsy isika no andeha hanao zay daniny kibotsika fa vao may arakaraky ny sehonin-zany toe-javatra meratsy zany no tokony fikirantsika sy tedavatsika an'Andriamanitra ary izay no tenenany hoe ny endry dia mitady an'Andriamanitra ka mila mitady an'Andriamanitra isika amin'izao vanim-potoana meratsy izao satria izany no fahendrena ary ozy izy ny soratra masina ny andininy hafa hoe mitedavany Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva izy zany no fahendrena tokony ho ananantsika dia ny mitady an' Jehova sy mikatsaka azy isan'andro san'andro amin'ny fotsika sy amin'ny herintsika rehetra fa raha eto amin'ity zao tontolo zao ity dia tsisy fanantenana
azo iorenana itsoneto fahasimbana no eto fampitehana neto satria fiainana mikoroso amin'ny fahadalàna na amin'ny fitondran-tena na amin'ny ara-moraly na amin'ny fiainana rehetra kanefa ao anatin'izany dia takiana isika hitady an Jehova hoendry anana fitondran-tena feno fahendrena dia ny mitady an Jehova amin'ny alalan'izao toe-javatra mihasarotra dia sarotra izao satria hoy tokoa mantsy ny soratra masina any amin'ny Jaona toko fa 9:7 Jaona toko fa 9 dia ny 9:7 soratra masina zay fa haitsika tsy anjery izany dia hozy izy hoe izany zavatra zany no efa nolazaiko taminareo mba anananareo fanantenana ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matokia izao efa naresy izao tontolo izao izany hoe raha mitady an Jehova isika raha mifikitra aminy isika ary raha tena mitady azy isan'andro ka na eto amin'izao tontolo izao aza ny iainantsika izay feno fahoriana satria hozy izy ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana dia izao matoky sahady isika satria manana n'ilay Jehova izay katsahantsika isan'andro izay tadiavintsika isan'andro dia lasa manana fanantenana isika lasa manana ny fandresena isika satria miaraka amin'ilay efa nandresy an'izao faharatsiana rehetra izao ilay efa nandresy izao fiainana izao matoky izao efa naresy izao tontolo izao ny tiano tenenina amin'ilay hoe izao efa naresy izao tontolo izao izao efa naresy an'izao faharatsiana miseho eto amin'izao fiainana rehetra izao ka na dia misy ratsy miseho aza zany eo amin'ny fiainanao dia afaka niteny fotsiny ianao hoe ampoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy fa kosa misy fahatsarana tsy lany amamina isan'andro ao amin'ny Kristy zany ny tiany Kristy hoentina iainantsika amin'izao vanim-potoana izao ary ny faharoa dia hozy izy lesona faharoa raisintsika indray na dia eo aza ny faharatsiano fiainana na dia eo aza zany fiainana hita tena ratsy izany dia hozy izy hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao eny tokoa tsisy zay tsy mikaikaika ny olona amin'ny faharatsiano fiainana fa izao asaina indray kosa isika manao asa soa ao anatina faharatsiana ahoana re zany tohatra ny misy zavatra mifanohatra zany ratsy etsy kanefa ianao asaina manao soa ao anatina faharatsiana tenin'Andriamanitra nefa dia tsy lany amamina amin'izany toe-javatra izany satria ao anatin'izany mihitsy no amoahana an'izany zavatra izany tanteraka eto zany le hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana amin'ny mamy ary ao anatin'ny faharatsiana no amoahana ny soa izay asain'Andriamanitra ho ataontsika amin'izao vanim-potoana itenenantsika izao ka noho izany mila aseho antsika zany zany fahatsarany Kristy zany mila aseho antsika isan'andro satria hozy izy ny voalaza any amin'ny Petera faharoa Petera voalohany azafady Petera voalohany toko faharoa dia ny 9:7 izao ny voalaza any amin'ny Petera voalohany toko faharoa dia ny 9:7 fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo ny ala avy tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga raha jerena zany ny soratra masina dia isika mihitsy ilay olona nofidian'Andriamanitra mba ilaza ny atsarany amin'izao tontolo izao mba haneho ny fahazavany mahagaga eto amin'ity izao tontolo izao ity tsy mahagaga tokoa ve zany ao anatin'ny fiainana feno fahamaizinana izao iainantsika izao dia izay no asain'ny Kristy ataontsika haneho ny fahazavany eto amin'ity izao tontolo izao ity haneho ny fahatsarany fa izy ilay niantso antsika niala tamin'izany fiainam-pahamaizina zany ho amin'ny fiainana feno mahagaga dia io no asain'ny Kristy ho ataontsika ihany koa amin'izao vanim-potoana izao raha mijery isika any amin'ny filazantsarany Matio andaonko eo jerena ao amin'ny filazantsarany Matio toko 5 dia ny 9:9 Matio toko 5 dia ny 9:9 dia izao no lazainy aoka zavy eo imason'ny olona toy izany koa ianareo ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hakalazain'ny rainareo izay any an-danitra izany hoe mila hamparitakitsika io fahazavan'ny Kristy io mila aseho antsika amin'ny manodidina fa manana ny Kristy isika ary mila hampahafantaritsika amin'ny manodidina zany fahazavany zany mba ahazavy eo imason'ny olona mba hakalazainy ny rainareo izay any an-danitra izany hoe mba hahatonga ny olona hiverina hitady an Jehova indray zany no tiana ho resahana le hoe hakalazaina ianareo izany hoe hamerina ny olona ho amin'ny fahendrena ilay antony mahatonga antsika hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa izany hoe araroty ny maneho ny fahatsarany Kristy amin'izao vanim-potoana ratsy izao ahatonga an'ireo adala ho tonga saina fa hoe ny mitady an'i Kristy ny mitady an'i Jehova irery ihany no any fa olana amin'izao faharatsian'ny fiainana izao
dia izany no asain'ny soratra masina ataontsika amin'izao vanim-potoana izao ka araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Izany tokoa no asain'i Kristy ataontsika. Ary ny fahatelo dia hozy izy hoe fataro ny sitrapon'Andriamanitra. Indray tokoa ny olona tsy mahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana rehefa misy ratsy miseho eo amin'ny fiainany, rehefa misy toe-javatra sarotra dia manontany tena hoe zao tokoa ve ilay sitrapon'Andriamanitra sa manahoana? Fa mila haitsika hoe ohatry ny ahoana marina tokoa no ahafantarana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Andao jerentsika ao amin'ny Romanina. Ao amin'ny Romanina toko 12 dia ny 15. Romanina toko 12 dia ny 15 dia hozy izy hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina. Raha jerena zany ty soratra masina eto ty dia izao hoe manoloana ny vanim-potoana mihasarotra, izao tontolo izao dia me mikorosofahana ao amin'ny faharatsiana, izao tontolo izao dia me manalavitra an'Andriamanitra, ary isika mitalika ny olona hiverina ao amin'ny fahendrena hitady an'Andriamanitra isanandro sy hitady an'i Jehova ary hikatsaka azy ary ahafantatra ny sitrapony dia etsakilan'izay dia ozy izy aza manaraka an'izay fa ny atao kosa dia mila manamafy ny saina, mila manavao ny fisainana mihitsy zany ozy izy hoe avozina mila manavao ny fisainana. Dia rehefa voamboatra ny fomba fisainana, voamboatra ny fomba fiteny, voamboatra ny fitondran-tena dia ozy izy mba hahafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Aika izany ny fanavaozantsika ny saina izay tsy miezaka manaraka ny fanaon'izao tontolo izao no any tsy ambaratilo ahatonga antsika hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa izay dia fantatritsika ho azy ozy izy hoe izay masina sy tsara ary ankasitrahana. Izany no tiany Kristy ho atao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ka noho izany ao ambadiky ny sitrapon'Andriamanitra zany dia misy fahatsarana mandrakariva, ao ambadiky ny sitrapon'Andriamanitra dia misy fankasitrahana, ao ambadiky ny sitrapon'Andriamanitra dia misy zavatra izay tokony hijoroantsika isanandro. Izany hoe rehefa ny sitrapon'Andriamanitra ny fantatsika sy arahantsika ary hijoroantsika dia azo antoka no avintsika fa tsy maintsy ho amin'ny fahatsarana. Izao mantsy tsy miankina amin'izay zavatra mitranga ety ambonin'ny tany ny fiainantsika, fa miankina amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isanandro ny ahafantarantsika ny sitrapony. Averiko, tsy miankina amin'izay zava-mitranga ety ambonin'ny tany ny fiainantsika no avintsika, fa miankina amin'ny fifandraisantsika isanandro amin'Andriamanitra ny ahafantarantsika ny sitrapony. Ko ary ava-malala, andao isika hiverina tanteraka amin'Andriamanitra, andao isika tena hitady azy isanandro eo amin'ny fiainantsika, ahatonga antsika ahatsapa fa zanany isika. Ozy izy mantso tokoa any amin'ny Isaia toko 5:2 Isaia 5:2 any maharanako azy izy hoe raha ny amin'ny zavatra ho avy dia anontanio aho, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Raisin'Andriamanitra didy sy andraikitra ianao raha manano ho avy eo amin'ny fiainanao, ary zanany ianao, asan'ny tanany ianao dia tiany ho raisina ho adidy sy andraikitra. Ka eo anoloan'izao fiainana miharatsy izao dia Kristy te-aneho ny fahatsarana isanandro. Ary izany ny torohevitra izay nomeny, tandremo ny fitondran-tena, aoka aneo soa ao anatin'ny faharatsiana ary ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra isika amin'izao fiainana izany. Andao hivavaka isika amin'izany ten'Andriamanitra tsara dia tsara loatra izany. Andriamanitra o rainay masina tsara indray izay ny an-danitra, misaotra anao tamin'ny alalan'ny teninao, nanory lalana anay manoloana an'izao fiainana miharatsy izao, dia natoronao izahay tamin'ny alalan'ireny zavatra rehetra ireny ny tokony ho ataonay. Ahatonga anay andeha tahaka ny endry, ahatonga anay anararoatra ny anao ny sosiny tsara eo amin'izao fiainana miharatsy izao, ary hitady anao isanandro ahafantaranay ny sitraponao, ka dia ho amin'ny tsara sy ny fankasitrahana mandrakariva ny fiainanay. Ataovy zary tena misy eo amin'ny fiainanay izany Jesosy eo, ary manomboka izao dia tapa-kevitra izay hanavao ny fisainanay mba tsy hahatonga anay hanaraka ny fanao izao tontolo izao fa hanaraka ny sitraponao mandrakariva. Dia izany no irina sangatana ary tonoana aminaran'i Jesosy. Amen.